tetika asa famatsim-bola anankiray nataon'ny banky afrikana amin'ny fambandrosoana ho amin'ny gouvernemanta malagasy izay natao tao anatin'ny telo taona 2016-2019. Io zany dia natao nanamafisana ny fahafahan'ny ataoko hoe fanamafisana an'izay le hoe fahafahana miatrika ny fitantanana ny loza sy ny tandindin-doza eto Madagasikara zay. Tafiditra goavana ao anatin'izany ny lafin'ny resaka fampitaovana, tafidina ao anatin'izany ihany koa ny lafin'ny fikarohana, tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny lafin'ny ataoko hoe fampianarana Fizarana traikefa eo amin'ireo samy mpiantsehatra zany ao anatin'izay fitantanana ny loza sy tandindin-doza zay. Dia eo indrindra zany no isan'ny tokony hoe nametrahana izay atrikasa nandritra ny 3 andro eto amin'ny panorama zay mba nahafahana miantso an'ireo mpiantsehatra isan-tsokajiny solotena zany mba ahafahana mifampizara an'ireo lesona, mifampizara an'ireo zava-baovao, mifampizara ihany koa ireo zavatra tsara ho fantatra mba ahafahana zany manalefaka ary mampihena farak'izay tratra ireo fiatraikany izay mety loza mety hitranga zany eto anivon'ny firenena zany indrindrindrindra any amin'ireo faritra tena marefo izay isan'ny voasolotena zany ao anatin'ilay atikasa. Raha amin'ny ankapobeny ny faritra izay voatendry tao anatin'ny fikarohana izay natao zany dia izay voafaritra fa isan'ny hoe marefo amin'ny mety fitrangan'ny loza na hoe ny fiatraikan'ny hoe risque hydrométéorologique. Dia tafiditra ao anatin'izany zany ny tondra-drano, ny cyclone, ny mety hoe haitany ihany koa. Dia misy 9 eto Madagasikara, betsaka amin'ireo faritra any amin'ny faritra atsinanana zany faratra atsinanan'ny Madagasikara, ny atsimo atsinanana ihany koa zany no isan'ny tafiditra ao anatin'izay. Kanefa dia raha antsika malala fa tato ato zany dia maro ihany koa ireo ataoko hoe cyclone izay hita fa miforona avy ato amin'ny canal de Mozambique. Dia eo ihany koa zany ireo faritra aty amin'ny andrefan'ny Madagasikara izay mety ho tratran'izay ary tafiditra tao anatin'ny hoe eritreretina fa isan'ny marefo zany manoloana an'izay mety fandalovany andro ratsy sy ny rivo-doza izay.